Tehananako ni harenabe tsinonao ratsioni fity na tehananako ni fahaizanabe tsinonao ratsioni fity inona fa defa tsy nendaona isika tsy raha avy any tokantrano any iaino sy anaraka indray ty fandaharana izay tena hoe mafinaritra sy malina ity tsy natokana ho an'ireo hoe vao anambady ihany fa manana sehatra amin'izany koa nefa manambady sy ireo zandry izay mbola hiditra amin'izany fanambadiana izany ka izao fotoana manokana izao de mandrosa ao an-tokantranonao mba hitondra soa hitondra fitahiana ho anao ihany koa ao anatin'ilay fandaharana manokana mahakasika ny fanambadiana faly miarahaba antsika tsy raha avy any an-tokantrano any faly miarahaba an'ireo mpitohy indrindra satria de natokana ho amin'izay izao fandaharana izao faly miarahaba anao ihany koa pasteur Fanera. Faly miarabanao indray namana Ertina ary faly ihany koa miarabanao izay manaraka ny fandarana amin'ity andro fahirina ity. Mialohan'ny anomboantsika ny zavatra rehetra de andeha ho apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra izao fotoana izao satria noho izy ary noho isika zanany ihany koa no anatanterahana izao fotoana izao ka manasa anao izahay mba hivavaka hiaraka aminay. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay an-danitra
de raha saotra laza no atolotrainao satria de andriamanitra fitiavana ianao ary makasika an'izany fitiavana izany indrindra no inarana eto tsy mahay na inona izahay andriamanitra io fa ianao nilay mahay tompony zavadrehetra no asainay mba ampianatra anay iteny amin'ny alalanay ka de andray afatra andriamanitra ny tsirairavy izay miaino am'izao ankehitriny izao ary aoka andriamanitra hoe ianao mihitsy no andray an-tanana manokana ny fon'ity-piaino ity ka mba ahita fifaliana izy am'izao fandinihana izao ary ny fanahinao masina no aoka ifeny zavadrehetra mihitsy na ny teny na ny mpiaino de mety izy ianao hiaraka aminay eto amin'ny anaran'i Jesosy no fako mangataka ny vavaka amen. Eny ary omaly sika de nahita lohahevitra manokana mihitsy pasteur satria volazaina hoe efa nandalo tamin'izay seritry zay avokoa raha eo amin'izany hoe seritry ny fanambadiana zany de tsinona fa ny hoe krizy. Ny krizy moa zany de atao hoe olana izy io, olana goavana izay sedrainy tokantrano tsirairay na ny mpitovo izany na ny efa ao anatin'izany hoe fanambadiana izany ka ny omaly de andeha omenan'ny pasteur ny fitenenana mba amitina foy an'izay omaly zay mba ho fampatsiahivana ary ho fampahafantarana ihany koa ireo omaly ny tapany voalohany zany no nijerevantsika omaly ny am'ilay krizy satria misy krizy anankiroa zany izay miseho dia ny krizy ara-pitantanana sy ny krizy ara-pifandraisana dia omalytsika dia nandinika ny am'ilay hoe krizy ara-pitantanana de tsotra be zany ny afatra zay nampitena omaly hoe nisy zavatra zay nomen'andriamanitra ny olombelona mba ho tantanany tamin'ny tsy resaka raha materiely izy araka ny voalaza omaly satria raha namakytsika eto am'le Genesis de hoe ary nomen'andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva ny hazo rehetra fihinam-bo sy ny sisa fa tsika zany zao anatin'ny sehatra fitiavana dia ny zavatra zavatsoa zay nomen'andriamanitra tsika olombelona ary zay ihany koa le hoe noforoina araka ny endrintsika de tsy nafa fitiavana de io fitiavana io zany no lay mila tantana io fitiavana io de fomba hitantanana azy hitantsika omaly dia le voalazan'le Genesis toko 2:4 de le hoe nametraka fitsipika andriamanitra dia misy fitsipika telo voalaza n'io toko 9 io fitsipika voalohany de hoe mandaona ray sy ny reny efa hitantsika koa zany tany alolo tany hoe ina moa dika le mandao le hoe andeha de alohany andehananao inona moa zavatra rehetra zavatra efa hitantsika daholo zany zay rehetrarehetra zay de zay ny fitsipika napetrak'andriamanitra voalohany indrindra zany hitantanana le fitiavana dia le hoe mandaona ray sy ny reniny ary ny fitsipika faharoa de mikambana fikambana am'ilay vady ary ny fitsipika fahatelo dia le hoe nofo iray tsy azo sarahana zay zany no fitsipika zay napetrak'andriamanitra mba hitantanana izany hoe fitiavana izany ao anatin'ilay fanambadiana sy ny fifankatiavana izany tena tsara napetraka mihitsy zay satria de matetika pasteur rehefa mitenan'izay hoe mitantana izay de zavatra materialy hita maso ihany no hoeverin'ny olona fa ho tantanana kanefa de naseho ny tenin'andriamanitra amitsika fa ny fitiavana ary efa voalaza mihitsy zany hoe ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra ary araky ny mahalehibe azy de mila an'izay hoe fitantanana manokana izay ary de efa nahitan'izay vaholan'izay moa zany sika omaly ka de andeha hotoizantsika androany amin'izay resaka krizy famahana famolorana vaholana izay moa zany tena fototry zao fampianarana izao ihany koa ny krizy ara-pifandraisana izay ndray no lohahevitsika izay hodiniantsika sy voapasitsika am'ty fotoana ity krizy ara-pifandraisana ahoana ndray no makasika an'izany raha aman-dreny pasteur raha fitinina kely ny tantarany Adama sy Eva tamin'ny voalohany de nisy an'izay fifandraisana manokana izay mihitsy tsy tamin'izy mivady ihany fa izy sy Andriamanitra mihitsy zany no nanana an'izay fifandraisana izay de andeha ho vaoboasitsika ary makasika an'izay enazy ndao dirantsika makasika le hoe krizy ara-pifandraisana fa ny tsara marena zany de hoe mifandray reo krizy anakoro reo mifandray zany izy reo rehefa tratran'le krizy ara-pitantanana
lay tanora anankiray eo am'le hoe resaka fitiavana dia tonga dia miseho azy lay crise ara-pifandraisana ary tena mifampiakina zany areo crise anakiroa reo. Inona ary ny zavatra niseho tokoa tamin'ny olombelona tanam-piandohana, nametraka fitsipika Andriamanitra hoe ity zavatra itya azo atao ary ity zavatra itya tsy azo atao. Zay le fitsipika zay am'le fomba fitantanana. De inona nataon'ny olombelona ao am' Genesis 3:1 andao nefa kitsika ny ten'Andriamanitra. Genesis 3:1 ao na volazan'ny ten'Andriamanitra. De ozy izy ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo dia zay notenen'Andriamanitra hoe aza inanana. Io zany le hoe tsy azo atao, misy zavatra tsy azo atao. De izay indrindra nefa ny zavatra iseho teto hitan'ny vehivavy fa tsara tsara le zavatra tsy azo atao. Azony namanetira sady mahafinaritra amin'ny maso no matsiritra ampahendry. Tsireo tsara fa misy tena misy dika be le izy dia inona nataony nantazany ny kasiany nantazany ny voany ka ninanany nandramany. Zay zany le izy ary nomeny koa ny vadiny ka dininana izy. Mahafinaritra le toe-javatra zany hoe eo am'le resaka crise zany de zao zany hoe Andriamanitra nametraka fitsipika hoe zao ny tokony atao. Mazava be le fitsipika. De ataon'ny olombelona dia lay zavatra zay notenen'Andriamanitra hoe tsy azo atao, aza atao mihitsy io, indrina no natao. Ary voalaza le ten'Andriamanitra hoe hitanozy izy, hitany zany le zavatra io hoe tsara. Zay voalohany tsara, ohatrany mahafinaritra. Zay le hoe mahafinaritra maso, mahafinaritra, matsiritra, ohatrany hoe misarika zany. Zay le matsiritra le izy mampite anandrana. De zay tokoa moa zavatra niseho fa nantazany ny voanozy izy de nanany nandramany. Eo am'le resaka fitiavana zany namaheritiana de ohatrohatran'izay zany ny fisehoan'le crise ao am' resaka fitiavana. Andriamanitra de efa nametraka fitsipika ny am' resaka fitiavana, ny am' resaka fanambadiana hoe mandao ny ray sy ny reny aloha, zay vao mikambana amin'ny vady, zay vao nofo ray ihany. Zay le fitsipika. De inona zavatra miseho tahaka nazo an'olombelona tany Edena. Hitan'le tanora zany fotrany hoe mahafinaritra lay fikambanana. Ohatra zany zao le fikambanana efa am'le faharoa zany hoe mikambana amin'ny vadiny. Mahafinaritra le fikambanana le miray trano sisisa dia matsiritra le izy satria mahita mpivady izy miaino anatin'le izy de mitsiritra n'iny koa le mpitovo mitsiritra le fiainan'le mpivady efa miray trano, efa manao firaisana, zay le hoe nofo ihany sisisa de mitsiritra n'iny koa lay mpitovo dia ohatran'io nazo anevy io mihitsy ny zavatra ataony. Matsiritra, mahafinaritra amin'ny maso de iny fa nanandrana izy. Tena alaivo sara antsainany zany olana miseho zany eritrereto hoe misy zavatra iray zay andrarananao nefa zay hoe tena tianao de tafalatsaka tam'izay moa evo de mbola tsy zany ihany fa mandeha amin'ny fomba moderna koa zany izy am'izao pasteur am'izao vaninandro ianantsika zao de misy an'izay hoe mandingana tana tohatra zay izay napetrak'Andriamanitra tsy mandeha araka ny tokony izy zany fa tonga de mandingana mihevitenany hoe tonga de avy hatrany de any ambony no trantrarina de izay no niteraka an'izay olana izay. Zay indrindra lisy ary zavatra miseho na maneritiana zany am'izao andro ianantsika zao. Zay mahatonga atsika nanokana anty seminaire momba fanambadiana ity satria am'izao andro ianantsika zao dia zavatra iainan'ny tanora zany zavatra zany. Zavatra iainan'ny tanora ane zany hoe misy tanora anakiroa mifanaiky aloha avy eo rehefa mifanaiky Andriamanitra vavolombelona tsy tokony hisaraka zany dikany. Mpifamofo izy avy eo de rehefa mpifamofo dia manana tanjona ary ny tanjona ao amin'ny baiboly milaza azy de no vady. Zay ny tanjona. De tokony
ho tonga am'izay tanjona zay zany lay fiarahana hoe ho vady kanefa mazava be le ten'Andriamanitra le matoto voalohany zay vakitsika omaly izy io hoe ohatry ny zavatra niseho tamin'ny Maria zany nanaiky Maria ho fofombadiny Josefa de voalaza teo hoe tsy mbola nivady izy izy jereo fa manaraka an'le fitsipika napetrak'Andriamanitra tany edenany le izy manaraka an'le fitsipika hoe mila mandao ny ray aman-dreny aloha mila mazava tsara mihitsy a ny dingana rehetrarehetra amin'ny ray aman-dreny misy zavatra officiel sy ny sisa zay vao mikambana am'le vady de zay ne zavatra niseho tamin'ny Maria sy Josefa mifanaiky izy zavatra officiel zany hoe mifanaiky fantatry ny fiarahamonina rehetrarehetra dia mpifamofo fa tsy mbola nivady tsy mbola nikambana de ny zavatra miseho zany namana heritiana de hoe le niresantsika nazo tamin'ny Eva teo hoe nisy le zavatra Andriamanitra no hitan'ny olombelona fa tsara sy mahafinaritra de nandraman'le izy rehefa avy nandraman'le izy de inona fa tsy maintsy misy akony avokoa ny zavatra rehetra inona ny fiatraikan'izay taorinany hoe nanandramany Eva nanao an'izay hoe nandrarana ny zavatra nandrarana izay kanefa de nataony inona ny akon'izay pasteur teo amin'ny fiainan'izy mivady mihitsy moa zany inona ny zavatra antranga eo indrindritsika tafiditra zany le crise ara-pifandraisana de inona zavatra niseho ao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahavalo Genesis toko fahatelo andiny fahavalo ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra de ozy izy ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa ho ariva ny andro tonga Andriamanitra le namorona ny zareo de tonga hiaraka aminy hoe manahoana izy mivady manahoana fiainany sisy dina zavatra nataon'izy mivady mampalahelo izy ary lehilahy sy ny vadiny nanino izy izy miery ny tavan'Andriamanitra ravana malala ry tanora rehefa tafiditra ao anatin'io crise io ianao de ny zavatra miseho de tahaka nazo ny Adamasiva miery ianao miafina asana mahatsapa an'izany tanora am'izao androtsika zao rehefa tafalatsiko anatin'io crise io hoe mahatsapa tena dia miafina ohatrany hoe tsy te hiseho vahoaka tsy te ho hitan'ny olona fa miafina satria ny zavatra tsy ara-dalàna nataonao de tokony hiafina zany ianao zay dikan'izay ary ny tena loza zany dia tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay ne asehon'le hoe niery ny tavan'Andriamanitra izy nandositra voalohany tena zava-dehibe zay notrindriny pasteur izay ndraindray tokoa pasteur de rehefa hoe misy zany ny tanora sasany hoe hitokantrano de amin'ny fomba mangingina no anaovana izany mitsoka indraindray fa tsy amin'ny fomba official arak'ilay notenena teo rehefa mitsoka any de miafina atsona ny telefona tsy azo na inona tsy azo de na fifandraisana amin'Andriamanitra fakanesana any am-piangonana arakay de tapaka simba mihitsiny noho ny am'izay tena zay zany ny lay olana fa ny mahafinaritra amin'Andriamanitra pasteur de zao hoe na ianao ary nanao mifadisoana de izy foana no mameva olana mialoha ka izay indrindra no andeha hojerentsika satria mety misy olona mijery antsika zao any de tafiditra ao anatin'izay olana izay na ihany koa hoe te hisoroka an'izay olana zay inona ny vahaolana ary pasteur atolotsika andreto mpiandreto avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany enazy ndao tsika maky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahatelo Genesis toko fahatelo ny andininy fa 1:10 avy eo toizatsika amin'ny andininy fa 2:10 ao na voalaza ny ten'Andriamanitra de ozy izy ary Jehova tamin'ny olombelona zany iza mo no nanambara taminao fa mitanjika ianao efa ninananao va ny azo izay nandrarako anao tsy nananao zay le hoe efa nataonao ve le zavatra tsy azo atao zay misy raha tenena mivady nataonao ve le zavatra norarako hoe tsy azo atao de ahoana zavatra niseho ao amin'ny andiny faharoa folo de manaraka de aora lehilahy ny vehivavy zay nomenao ahy ho namako
mampieritratra ny vehivavy zay nomenao ho namako ho vadiko no nanome ihany voankazo ka de nihinanao. Inona ny zavatra nataon'ny Iadama? nanome tsy nanilika raha fahazokana zany de hoe tena hoe manilika an'lay fahadisona indray tsy ho amin'ny tenany fa am'le vady hoe iza nefa nanome an'le vady sy mazava be ny teny ny vehivavy zay nomenao ianao Andriamanitra o ianao ane nanome namonina an'io e ary ianao nanome ahy io vehivavy io ho vadiko tsy zany mifidy fa ianao fa rehefa tratra an'le krizy dia miala izy hoe io le nomenao ane le vehivavy nomenao a io no natonga an'izao e ry tanora malala mitoro-hevitra omeny ten'Andriamanitra de zao rehefa tonga ao anatin'izay toe-javatra izay isika krizy ara-pifandraisana hoe nisy zavatra zay noraran'Andriamanitra tsy araka ny fitsipika napetraka Andriamanitra natao dia tsy azo atao ny manilika tsy azo atao ny manilika na manome tsiny satria na Iadama na Eva de samy nanilika avokoa. Avy eo Eva indray nanilika tany amena rano. Inona moa no mena rano? Biby zavaboary. Iza namorona mena rano? Andriamanitra ihany ane mbola namorona mena rano zay zavaboary ne. Iza mihitsy zany ny tena ratsy am'zany. Tena hoe Andriamanitra mihitsy zany no tena ratsy. Enao enao Andriamanitra, le Andriamanitra fitiavana, le Andriamanitra fitiavana zay namorona fanambadiana de lasa mifototra any amin'Andriamanitra zany ny zavatra rehetrarehetra. Ary mila mitandrina sika ny am'zany toe-javatra zany. Tsy mila mitandrina sika mba tsy ho tratrana zany ainko. Tsy manilika zany hoe iza ane natonga nananao an'io e za efa tsy tianao an'io mihitsy a misy tanora am tena zany za efa tsy tianao mihitsy a za efa fantatro hoe tsy azo atao io fa zaho mitereny a de mitominy a de tena naiky any ohatra ny ten'Andriamanitra ne milaza efa nisy tokisy andiny efa hitatsika ne milaza zany hoe ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa ny fanaiky dika zay tompoko tsy maintsy nisy fifanekena tao zay io vo vita io zavatra io fa tsy vitan'olona anankiray io fa tsy maintsy nisy fifanarahana nataon'izy anankiroa nanao an'le zavatra zay le izy dikan'izay tsy azo ataony mifanilika tsy azo ataony mifanometsiny fa ny atao zany dia miaiky eo anatrena ny olana matetika ny tsy ivan'ny olana moa zany de ny tsy fiaikiana izany nefa indraindray ihany koa pastora de sarotra ity hoe miaiky ity fa ny zavatra azontsika atao de hoe ankinina amin'Andriamanitra ary de am'izay fotoan'izay ny hoe iaiky ny fahotantsika isika eo amin'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona ihany koa arak'izay de hoe ny vahaolana zany de mila miaiky isika ny faharoa de tsy manilika ny fahadisotsika any amin'ny hafa isika iny ary raha izay ny makasika ny vahaolana iny de ahoana kosa ndray ary satria arak'le nitenina teo de na de mamindra fo ary Andriamanitra de misy akony avokoa ny zavatra ataotsika rehetra ahoana ny makasika an'izay vokan'izay ary eny ary ndaotsika aka ohatra ary Matio voalohany any no raisitsika ohatra zay niseho tamin'ny Josefa sy Maria de ndao jerevantsika ny toe-javatra niseho Matio voalohany ny andeny 20 ka hatramin'ny 20 de zao no fandeha le tantara efa hitatsika hoe nanaraka tsara n'lay fitsipika napetraka Andriamanitra i Maria sy Josefa ny fanaiky izy mpifamofo izy tsy mbola mivady fa nisy olana anseho bevoko Maria zay zavatra tsy tokony ho isy tsy mbola tokony ho isy tsy tokony mbola iseho zany io zavatra io fa mazava be ny ten'Andriamanitra hoe bevoko Maria fa ny mampiavaka azy ry tanora malala de zao tsy avy amin'ny Maria sy Josefa nahatonga an'io fa voalaza ny ten'Andriamanitra hoe ny fanahy masina no natonga azy dikan'izay aza miteny ianao zany am'izao andro enatsika zao rehefa miseho zay toe-javatra zay hoe avy amin'ny fanahy masina ity tsisy an'izany fa rehefa miseho zany io toe-javatra io am'izao dia ianao sy le olona no nanao anazy fa tsisy hoe avy amin'ny fanahy masina intsony hafa Jesosy fa zao zavatra niseho
rehefa tonga zay toejavatra zay a zay le hoe tafalatsako anatin'ny toejavatra sarotra zany le fiarahan'ny Josefa sy Maria de tonga le olana ara-pifandraisana de inona zavatra nataon'ny Josefa neritreretin'ny Josefa eo amin'ny andininy fahasembyfolo manaraka eo de zao hoe Josefa izy zay lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra dia tsy tia nala-baraka aniza any Maria. Zay zany le hoe vaolany zay le hoe tsy tokony anilika ianao ary tsy tokony anala ny tenanao ianao. Zay ny zavatra nataon'ny Josefa tsy tia nala-baraka ny Maria. Mety azo nataony ny tonga de niala avy hatrany de afaka izy de Maria afa-baraka hoe mbola tsy nanambady ofisiel fa mpifamofo nefa efa bevoka. Fa mazava voalazany ten'Andriamanitra fa tsy tia nala-baraka ny Maria Josefa fa nikiasa metraka azy mangingina ozy izy ny fitenin'Andriamanitra. De eo zany ndraindray koa diso fandraitsika hoe le mikiasa metraka mangingina de hoe ialany mangingina. Tsy ialany mangingina fa fiarovana any Maria le hoe apetraka mangingina arovany Maria satria araka ny lalàna zay mifehy tam'izany fotoana zany lalàna ny fiarahamonina jiosy rehefa mitrotran'io dia hotoram-bato tsy maintsy hotoram-bato lay vehivavy dia fiarovana no nataon'ny Josefa le hoe ametraka azy mangingina kanefa tsy zay koa ny tena fikasan'Andriamanitra. Jereo tsara tsy zay ny fikasan'Andriamanitra tsy zay tokony atao fa ny tokony atao de amin'ny 120 mahafinaritra be le izy amin'ny 120 de io ny tokony atao de ahoana izy Andriamanitra fa raha mbola ny sainy izany izy ino risanjery ny tompony seho tamin'ny ofo ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra anino izy any Maria vadinao apakatra any Maria vadinao. Zay zany ny fikasan'Andriamanitra de hitanao namanertina fa tena miverina any am'le fototra foana ny atsika hoe Andriamanitra nametraka hoe mandaona ray de mikambana amin'ny vadiny de noforay any. Herin'Andriamanitra any am'izay fototra zay foana zany toejavatra rehetrarehetra. Rehefa seho le toejavatra olana teo amin'ny Maria sy Josefa, olana ara-pitantanana, olana ara-pifandraisana dia nanome vaolan'Andriamanitra hoe ny atao aza matahotra ny mapakatra azy apakaro ho vady izy. Zay le hoe tanterao le dingana zay napetraka Andriamanitra tanam-piandohana. Araky ny sarintsika teo de ny olana ara-pifandraisana krizy ara-pifandraisana moa zany raha tsorina kokoa ndresaka de izao hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra no simba voalohany rehefa tafiditra ao anatin'izay krizy. Sy mila very fanantenana sika satria Andriamanitra de manome vaolana foana ao anatin'izay vaolana zay ny hoe mila miaiky ny zavatra nataontsika isika. Ny faharoa de hoe tsy mila manilika isika satria Andriamanitra ihany nomeny tsika tsiny amin'ny farany mila miaiky tsy mila manilika ihany koa isika. Ary ny farany zay hitantsika teo de hoe misy vokany zay zakaitsika de vokany planina efa planin'Andriamanitra ihany koa nefa izy reny ho famaraparanantsika an'izao loha hevitra am'ty androany ity zao pasteur de andeha ary ho jerentsika ny zavatra efatra izay tsy tokony ho atao eo am'izany hoe fifandraisana ao anatin'ny fifamofona sy ny mialohan'izay ihany koa. Enare ndao tsy aka ataotsika hoe tadalantsika zay isoroana an'lay ao amin'ny Genesis 7 no andeha raisika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Misy tantara voalaza ao Genesis 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ny zavatra voalohany zay raisika de hoe aza ahoana re zany ilazantsika anazy hoe aza mandeha any amin'ny toerana zay fantatra fa misy loza. Azony namanetina lekina ampitainy hoe Eva nanantona teo am'le hazo teo am'le zavatra zay nandraran'Andriamanitra de eo izy manantona de miodikodina eo hoe ty moa zany le zavatra norarana ve tsy azo atao de miodikodina teo tonga de mazava avy hatrany tadalana aoka tsy
ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe tsy s'aventurier any amin'ny toerana zay tsy tokony andianana zay fantatrao fa mety hitarika anao any am'le toejavatra de ohatra zany zany zao eo amin'ny tanora de hoe aza miaraka any amin'ny toerana zay mety atonga anao tafalatsako anatin'le olana hoe lasinareo a na ao tokatrano azy hoe tonga ao tokatrano hoe mifankaty dia midy eo amin'ny efitra anankiray de ao midy eo amin'ny efitra anankiray le tanora anankiroa ahoana moa zany de efa misy endrika hafany e aseho an'izay e ary ny baiboly de milaza amin'ny kolitana voalohany toko fafito ande faharoa sy ny fahadimy de milaza ny ten'andriamanitra hoe aza misara toerana ianareo izy zay voalaza amin'ny ten'andriamanitra io aza misara toerana ianareo aza misara mpandrina ozy izy zay voalaza ka zay zany mitadalana voalohany ny faharoa de zao aoka tsy anao marimaritra iraisana compromis aoka tsy anao marimaritra iraisana tahaka nataon'ny Eva tamena rano efa fantatry Eva fa tsy azo hoanina io zavatra io tsy azo kasiana io de inona nataony Eva mbola nifampiresaka ay ve zany tokoa e ay ka ohatra zao ne ohatra mbola négocie zay zany mbola négocie ihany hoe tena za marina ve tsy mahagaga latsaky ianao de zay le hoe aza manao marimaritra iraisana mihitsy amin'ny zavatra rehetra zay mety ataonanao zany ny fahatelo de zao aza manapa-kevitra irery aza manapa-kevitra irery raha efa ao anatin'ny fifamofona ianao zany na ao anatin'ny fanambadiana mihitsy aza dia aza manapa-kevitra irery raha ohatra zany zao na de hoe efa mifampiresaka tamena rana teo aza zany Eva ka mety resy lahatra izy dia tokony hoe naka nilasa izy nitady any Adama vatony hoe Adama misy an'izao ny e misy biby niresaka tamiko tato de zao ny zavatra lazay de mety hafa ny zavatra nyseho zay indrindra fa Eva zany tonga de nanapa-kevitra irery izy avy eo ny vadiny nitondrany tomony koa ny vadiny ahoana moa sarotra be ny Adama ny hoe anda hoe ino hoaninao ino inona le tsy azo hoaniny ino le tsy azo atao e fa ahoana ho sarotra am'le anankiray ny anda am'izay fotoana zay ary ny faefatra farany a de hoe aoka tsy hikasika ny zavatra zay efa napetrak'Andriamanitra hoe tsy azo atao de aoka tsy atao ny zavatra zay tsy azo atao eny pasteur zay ny amin'iny fa tena mahafinaritra ary de hoe azo sara an-tsaina avokoa ny zavatra rehetra ary enona fa de navaly ny fanontanianao tany an-trano tany hoe manahoana tokoa ny mahakasika an'izay fisorohana ny amin'ny ilatsahana ao anatin'izany hoe crise ara-pifandraisana izany mamfarana hatreo ihany koa pasteur ny fotoanantsika tam'ty anio ty mena segondra vitsy ianao mba anomezana afatra farany sy mety hoe famitinana kely foy enary ny afatra farany zay ampitaina zany ho am'ty andro anio ty de hoe noho ny fahotany zay ny tena marina satria nandika an'le fitsipika napetrak'Andriamanitra ny olombelona noho ny fahotana dia potika rava tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra sy ny olombelona ary potika sy rava ihany koa ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ny potika ny fifandraisana tamin'ny olona fa ny lesona sy ny afatra zay ampahelezana atsika de zao Andriamanitra no nanao ny dingana voalohany Andriamanitra no nanao dingana voalohany hamerenana indray lay fifandraisana sy simba de aza dino zany re tanora malala aza dino ihany koa zany ho anao zay efa anatin'ny fanambadiana raha efa tafalatsaka tam'izany ianao dia aza dino fa Andriamanitra efa nanao ny dingana voalohany hamerenana indray ny fifandraisana ara-dalàna sy amin'ny tokony ho izy na amin'Andriamanitra zany na am'le olona zay niarahanao ihany koa eny ary
mankasitraka anao indrindra no ny fanaranao izao fandarana manokana izao ny tompony omba atsika tanora tsirairay avy eny nandeha efa ao anatin'izany hoe tokantrano izany araka ilay lohahevitra omaly sy tamin'ity androany ty de inona fa de hisy famahana fidiran'Andriamanitra tseratra manokana eo amin'ny fiainan'ny tokantranonao eo amin'ny fiainana mahatanoranao ihany ko ho amin'ny rapitso pasteur de fotoana manokana mihitsy satria de fotoana izay amalina ny fantaniana izay tsika tsiray avy maro mpanaraka any tokantrano mbola misy fantaniana de izay no valitsika rapitso famtinana ihany koa moa zany zay andro maro ny rahantsika izay ho famaranatsika amin'ny fotoana ary de andeha hoentina mbavaka trany ny fiainan'ny tanora tsirairay avy pasteur. Eny ary ndao atsika hivavaka ary. Andriamanitra tsara indrindra ray ny sendendanitra. Misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra noho ny amin'ny taridalana zay omenao, ary misaotra noho ny amin'ny vahaolana zay omenao Andriamanitra ho an'ny tanora, ho an'ny mpivady anko ny amin'ny fifandraisana. Tompo, enao no efa nanao ny dingana voalohany, raha nanota izahay ka tafasaraka taminao, ary tafasaraka ihany ko simba ihany ko ny fifandraisana amin'ny samy olombelona, de enao no nanao dingana voalohany hamerenana indray amin'ny laony izany ampio zay mba tena hanaiky ny vahaolana zay omenao. Enao ihany Jesosy eo no tompony vahaolana, enao ihany no mpamonjy, ary enao ihany no afaka mamerina indray, enao no mpanalalana, enao no afaka mamerina indray amin'ny laony ny fifandraisana rehetra, na ny fifandraisana aminao zany na ny fifandraisana amin'ny hafa amin'izay samy izahay. Tompo, taio ny tanora, arovy ihany ko ny tanora amin'izany krizy ara-pifandraisana izany, ka mba ahita fifaliana, ahita fiadanana, ary ahita fahasambarana ao anatin' zany fitiavana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho anao indray zay ho amin'ny rapitso toy ny fotoana mazatra ihany izay arahanao amin'ny onjam-peo azisy arahana aminao tambanjotra serasera ihany ko veloma pasteur. Mandram-peona namana heritina ary mametraka ny mandram-peona amintsika rehetra ihany ko. Ifankahita hoazy eny dia sy ny dina, rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana, fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona, ireo zay resy lahatra tsy nahita faninenana. Fa tena mahafinaritra, inona fahatra, mifankahita ho an'ny dia sy ny dina, mifankahita ho an'ny dia sy ny dina. Raha mbola maharitra fankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany, fianano tsy mioma omaly sy anio, ny tokantraron'izy ireo ry tompom-bataio, ho tena mahafinaritra, inona faritra, mifankahita ho an'ny dia
sy ny tina mifankahita ho any tia sy ny tina ronono sy tantely izay tany ankanana no natonga ny olona ho lava sy pikana raha tenina Andriamanitra nataotsika fihinana zay tokatranontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona faritra ho tongatra ny andandra ifankahita ho any tia sy ny tina ifankahita ho any tia sy ny tina mifankahita ho azy ny tia sy ny